Fanome arabantsika tsirairay avy indray manaraka an'izao fandarana miomana iona amin'Andriamanitra ao izao. Arak'izay lohateny izay dia matery aty anatinay amin'izao fandarana izao dia tsy nitaonantsika amina antoko-pivavahana, tsy anao promotion ana olombelona, zany hoe ampafantatra olombelona hoe io no tena mahavita azy ary io no mila arahana mba ahazoantsika ny famonjena. Tsy fitaomanantsika amina antoko-pivavahana na fomba-pivavahana na fiangonana, fa tena hoe atonga antsika ho tafahoana amin'i Jesosy eto tany, satria izy ihany mitondra antsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zay ny antony izao fotoana izao, hiprezentena antsika an Jesosy Kristy, Yehoshua Hamasiah, ilay maty teo amin'ny hazo fijaliana, nandresy ny fahafatesany, tsy nahatazona azy ny fasana, satria izy ilay masina Israely, ilay masina Andriamanitra, tsy hainy fasana nitazomina, satria masina izy, ary tsy nanan-kery tamin'ny fahafatesany, nitsangana tamin'ny maty izy, velona mandrakizay. Ary izy koa ny tianay, iaona aminao androany, iaona anao, ary hifankazaranao, atonga anao vovela eloka, atonga anao ho afaka amin'ny fahotana, ho afaka amin'ny nofo, ho afaka amin'izao tontolo izao, atonga anao ho feno fitiavana anazy, ary andova ny fiainana mandrakizay hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mampalahelo nefa amin'izao fotoana tsy ambarantsony amin'ny hoe Jesosy hiverina eny amin'ny raolanitra, tsy vision ny fiangonana intsony zany amin'izao fotoana, zany hoe tsy viana ny olona, tsy afatra torian'ny fiangonana intsony, ny ankamarony tsy mitena izy rehetra, fa misy ilay hoe ondry vitsy, misy ilay hoe vahoaka notsongaina, misy iny ary mbola misy iny mbola manambara ilay tenin'Andriamanitra velona, manambara an Jesosy Kristy ary mampiomana ny olona hoe ho avy any amin'ny raolanitra Jesosy ary akatra amin'izay fiangonana, fa mibeba, miaina amin'ny fahamasinana, miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra, fa izay mibebaka, izay miaina amin'ny tahotra an'Andriamanitra, izay mitoetra ao amin'ny fahamasinana no andova amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita an'Andriamanitra. Hébreu 12:7-10, mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Mieza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana, fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny tompo. Petera 1:1-7, koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonona tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny isehoany Jesosy Kristy tompo. Voalazako tery ambony hoe mampalahelo fa ny ankamaroan'ny fiangonana amin'izao dia filazantsara ny tany ny toriana, zavatra eto tany ny toriana, satria nahoana tsy nateraka avy any ambony izy, ary rehefa tsy nateraka avy any ambony izy dia zavatra ny tany ny toriana, vola, mamona manjaka ao am-piangonana, politika torian'ny fiangonana, lasa manao politika ny fiangonana, izay politika izay tsy avy amin'ny Jesosy Kristy zany, fa satana no ambadika ao, resaka illuminati, resaka franc-maçonnerie. Jesosy Kristy dia niteny misy any amin'ny Jaona 4:4, afaka jerentsika kely zay na 9:7, Jaona 4:4-9, tsy ilaza zavatra maro aminareo intsony fa avy ny andriana n'izao tontolo izao, nefa tsy manana na inona na inona ato amiko izy. Ny andriana n'izao tontolo izao na prince de ce monde, manjaka eto amin'ity zao tontolo izao ity, no mitantana sy manana ny gouverne eto dia satana, amin'ny alalan'ny illuminati, ny franc-maçonnerie sy ny inona moa zany, société secrète rehetra ao ambadika dia satana ny tena ao ambadika ao, fa ny olona ety ivelany ilay vao manombonomboka miditra amin'ireny sampana ny fikambanana ireny tsy malala fa satana ny ao ambadika, fa rehefa miditra an-tanatohatra ambonimbony, degré ambonimbony izy, zay vao hitany hoe ay satana no ao ambadika ao. Fa raha vao mbola le ety ivelany le vao manombonomboka degré le vao voalondohany ireny, mahitany hoe asa soa atao, asa fanatsarana atao, ohatran'ny zavatra hoe tsisy maharatsy azy, fa ny ao ambadika io satana ny ao ambadika io. Afaka manao fanadihadiny ianao, fikarohana ny amin'izany. Dia izany ny zavatra miditra ao anatin'ny fiangonana, politika. Tsy miditra ao anatin'ny fiangonana ny politika, ny fiangonana marina an Jesosy Kristy tsy ao anaty politika izany, izay tena hoe falotona, fitiavam-bola, von'olona, herisetra, langa,
ny fiangonana Jesosy Kristy tompo, ny fiangonan'Andriamanitra velona tsy ao anatin'izany, tsy ao anatin'ny resaka maloto, tsy ao anatin'ny kolokolo, tsy ao anatin'ny lainga, tsy ao anaty fahotana, fa miomana ny amin'ny fiverenan'i Jesosy. Ary tsy filazantsara ny tany no toriany fa filazantsara ny lanitra, ary ny filazantsara ny lanitra mibeba, mana masina tena, maharetatra amin'ny farany, miambena fa zay miambina, zay maharitra ary mitoetra amin'ny fahamasinana no hiara-hiakatra amin'i Jesosy rehefa eny amin'ny raon'ny lanitra izy. Toizantsika le Jaona epistila voalohany soratan'i Petera toko voalohany 17. Mahonoana tena, antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny sehoany Jesosy Kristy. Tahaka ny zanaka manoho tsy mitondra tena araka ny filanareo fahiny tamin'ny tsy fahalalanareo, fa araka ny fahamasinan'ilay niantso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondran-tena rehetra, satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Dia tena apetraka amintsika fiangonana zany hoe ny mamaika ane ry havana malala izay manana andraikitra eto amin'ity Madagasikara ity amin'ny fitoriana amin'ny fiangonana. Ny mamaika tsy resaka vola mankarena, tsy resaka trano ahorona, tsy resaka fanitarana, tsy resaka rafidrafitra. Ny mamaika fibebahana, ny mamaika fiovampo, ny mamaika ny atonga ny olona ho tafahavana amin'ny ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Ny mamaika dia ny prezante an Jesosy Kristy lalana, fahamarinana ary fiainana. Korintianina voalohany toko voalohany, Korintianina voalohany toko voalohany 9:7. Fa avy aminy no nanaovana anareo ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana sy fahamasinana ary fanavotana ho antsika. Jesosy Kristy zany no mahatonga antsika anam-pahendrena. Jesosy Kristy no mahatonga antsika olo marina. Jesosy Kristy no mahatonga antsika olona masina, ny olona tonga antsika olona voavitra. Jesosy Kristy irery ihany. Ka tena tia napetraka amintsika mihitsy hoe Jesosy ho avy eny amin'ny raon'ny lanitra. Be da be ny olona kristianina tsy mahalala an'izany. Be da be ny olona jamba ary tsy mahafantatra hoe io Jesosy io ne ho avy indray eny amin'ny raon'ny lanitra, aka ny fiangonana. Ary le olona ho alainy, le lazaiko rehetra teo, dia ny olona ao amin'ny fahamasinana. Ny dikany hoe masina dia voatokana, voatokana ary tsy miaroaro amin'ny zavatra hafa. Zany hoe raha tenenina zany sika hoe aoko masina ianao ho an'Andriamanitra, dia dikan'izay aoko voatokana ho an'Andriamanitra ianao. Ny fonao ho an'Andriamanitra, ny vavanao ho an'Andriamanitra, ny masonao ho an'Andriamanitra, ny sofinao ho an'Andriamanitra, ny sainao ho an'Andriamanitra, ny tenanao rehetra ho atokana ho an'Andriamanitra. Roviana, alatsinainy ve? Talata ve? Alahady ve? Sabotsy ve? Alarobia ve? Isan'andro, isan'andro, isan'ora, isan'ora, 24/7 ho an'Andriamanitra. Any amin'ny Kolosianina dia misy an'izay mihitsy hoe mba ho azy isika. Kolosianina toko voalohany toko faharoa, ho azy isika, ho azy ny naharianantsika. Romanina toko 1:10 dia misy an'izay koa hoe izy no ato ny zavatra rehetra ary ho azy zany. Ho an'i Jesosy eny namoronana anao fa tsy ho an'ny devoly. Romanina toko 12 teny efa haitsika daholo zany ary averiny zany fa mitondra famonjena antsika. Noho ny famindrapon'Andriamanitra dia atolory ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Dia kulta, fanimpom-panahy. Misy mamonjy kulta isan'andro, misy mamonjy kulta tsy tapaka alahady. Fa ny fony tsy an'i Jesosy, ny tenany tsy an'i Jesosy, ny momba azy tsy an'i Jesosy, fa fotoana no alehany, toerana no alehany, adidy no ataony. Amin'izay milamindamina ny sainy, milamindamina ny fieritreretany. Vita avy eo le adidy, zao tontolo zao ihany no ataony, ny iran'izao tontolo zao ihany ny irainy, ny fomba n'izao tontolo zao ihany no ataony. Nefa raha mamaky tsara ianao amin'ny Romanina toko 12:1 io dia dikana voalohany noho ny famindrapon'Andriamanitra dia atolory ny tenanao ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra, fanimpom-panahy mety atao zany. Zany hoe culte, zany ny tena culte. Inona ny culte? Culte tsy hoe mandeha mamonjy fitaopavahana isan-kalady na isan-kasabotsy. Ny culte tsy hoe manao fitaopavahana isan-kariva ao an-trano.
nefa ny fo mbola mialona, fo tsy tia, fo mankahala, ny fo manota. Fa ny kulta za manolo tena ho an' Jesosy. Ary ny faharoa tsy hoe manolo tena fotsiny fa rehefa avy eo aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Mazava be zany Romanina 12 voalohany sy ny faharoa. Rehefa nanolo tena ho an' Jesosy ianao, tsy vita hoe za converti za nanolo tena ho an' Jesosy za efa olona an'Andriamanitra nefa jerena ny fiakanjonao mbola fiakanjo zao tontolo zao, ny fihiranao mbola fihiran'izao tontolo zao, ny fiteninao mbola fitenin'izao tontolo zao. Ary aza ntanina kory ary hoe inona zao tontolo zao tsy zao tontolo zao, fa rehefa ao aminao ny fanamasina, rehefa ao aminao ny tenin'Andriamanitra, fantatra ho avy hatrany hoe tian'izao tontolo zao, tian'Andriamanitra, ary tsy ataonao zay tsy avy amin'Andriamanitra fa zay avy amin'Andriamanitra no ataonao. Io fanamasina ao anaty io no mitarika anao amin'izany. Romanina 12 dia milaza mihitsy hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Rehefa avy nanolo tena ho an' Jesosy zany, tsy hoe formule natao io hoe tia Jesosy manolo tena ho anao tsy hoe acte natao, asa natao hoe iny fa nitokana nampandray indray alahady dia nanolo tena ho an' Jesosy dia zay dia voavonjy. Fa nitohy an'ny rehetrarehetra aza manaraka ny fanao zao tontolo zao intsony zao tontolo zao mijangajanga, zao tontolo zao mandainga, zao tontolo zao manao risoriso, zao tontolo zao manompisampy, zao tontolo zao tia rendrarendra, tia fahotana, tia filana. Rehefa ao am' Jesosy tompo ianao aza manaraka ny fanao zao tontolo zao. Modelinao dia nyleo vedety izao tontolo zao reo, ny modelinao dia ny acteur amerikana, acteur frantsay, ny modelinao dia ireo mpihira malaza reo. Nefa ianao milaza fa manana an' Jesosy, nefa ianao milaza fa kristianina. Raha tena kristianina marina ianao, nanolo tena ho an' Jesosy, toizo le manaraka aza manaraka ny fanao zao tontolo zao, fa miova ny fanavaozana ny saina, miova ny saina, amantaranao inona amin'izay ny sitrapon'Andriamanitra ary. Iza ny modely tsara indrindra dia Jesosy Kristy. Modely tsara indrindra dia Jesosy Kristy, sy zay mpianatra Jesosy tahaka Paoly nilaza hoe manahafa tahaka ny anahafako an'i Kristy. Fa mampalahelo ny référence, ny modely ny mpino dia zao tontolo zao. Modely ny mpino mpitory filazantsara ankira dia modeliny dia mpihiran'izao tontolo zao. Alefanao ny hira, esorinao fotsiny tonon'iny fa feokira nonao dia heninao misy hoe zao tontolo zao zany. Satria makatahaka amin'izao tontolo zao ny fomba fitoriana, fomba fanaovana asa, fomba fiakanjo, fomba fiteny, fomba rehetrarehetra dia alaina any amin'izao tontolo zao ampidirina ao amin'ny fiangonana. Maloto zany. Tsy ilain'i Jesosy zany, fa ny ilain'i Jesosy zavatra vaovao mihitsy. Manambara an' Jesosy. Ny ampianarana fiangonana amin'izao fotoana dia resaka leadership. Ny ampianarana fiangonana amin'izao fotoana resaka fanomanana camp. Ny ampianarana fiangonana amin'izao fotoana dia resaka fandaminam-bola. Ny ampianarana fiangonana amin'izao fotoana dia resaka fanaovana organisation. Méthode daholo zany, fomba daholo zany. Fa ny ampianarana ny olona tsy omenany olona ilay fanamasina ao anaty, ananany fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahazavan-tsaina, fanahy ny tahotra an'Andriamanitra. Isaia 40. Fa tsy ao intsony le fanahy dia tsisy ninona mandroso, dia tsy maintsy ny saina mandeha, tsy maintsy ny nofo mandeha, dia tsy maintsy fombafomban'olombelona amin'izay ny mandeha. Fa raha ao amin'ny fanahy marina isika ary mitoetra ao amin'ny fahamasinana dia tsy ny fomba n'izao tontolo zao no alaintsika hanompoana an'Andriamanitra. Tsy hanaraka ny fanao izao tontolo zao tsika. Toizako ihany raha mbola malalaka ny fotoana fa masintsika ary fahamasinana io no andovana fiainana mandrakizay. Jakoba 4:4 andininy 4 ry mpisitaka mpijangajanga tsy fantatrareo va fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao, le monde izao tontolo zao. Ka na iza te ho sakaizana izao tontolo zao dia fahavalon'Andriamanitra izy. Andriamanitra saro-piaro 5 ataonareo fa miteny foana ny soratra masina, ny fanahy izay nampitoerina ao amintsika dia iriny amin'ny fahasaro-piaro. Jaonina 1:2 aza ty izao tontolo zao na zay zavatra eo amin'izao tontolo zao. Raha misy olona ty izao tontolo zao dia tsy ao amin'ny fitiavana ny ray, fa ny zavatra rehetra eto amin'izao tontolo zao dia ny filan'ny nofo, resaka lamaody io,
ny filan'ny maso resaka film resaka sarisary isan-karazany ny rehaka momba zao fiainan'izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Teny ianao fa avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra, tsy avy amin'Andriamanitra daholo ny zavatra rehetra. Hitantsika mihitsy ity hoe tsy avy amin'ny ray ny filan'ny nofo, ny filan'ny maso, ny rehaka momba zao fiainan'izao tsy avy amin'ny ray. So dia izany hoe tsara daholo io raha fa ataovy daholo fa avy amin'ny ray daholo dia tsara daholo. Tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo zao ihany. Ary mandalo zao fiainan'izao, izao tontolo zao sy ny filany fa zay manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Tena hoe fiantsoana antsika mihitsy hoe hiala amin'izao tontolo zao. Jesosy moa vavaka hoe aza tsy hiala amin'izao tontolo zao fa niarovana azy, tsy hanaraka ny fomba izao tontolo zao. Ary izao tontolo zao io miharatsy foana io. Ty fiainantsika eto tany ity miharatsy foana ity. Ny kolikoly isy foana io fa tsy ho afaka io, ny loto isy foana io, ny von'olona isy foana io, ny langa isy foana io, ny ritsoritso isy foana io. Fa zao misy vahoaka natokan'Andriamanitra, misy an'ilay ondry vitsy, misy ilay olona voatokana zay masina mbola aoka ie masina izy, zay marina aoka mbola ie marina izy, fa tsy ho foana ny fanananao famasinana, tsy ho foana ny fandehananao famarinana, fa io ny hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Io no andovan'ny fanjakan'Andriamanitra fanananao an'io famasinana io, fanananao an'io fahamarinana io. Fa zao tontolo zao miharatsy, ary zao tena andro sarotra zao. Andro mahoro izy Paoly any amin'ny Timoty any hoe any amparany any dia isy andro mahory. Dia tena le andro mahory mihitsy zao. Ny olona tia tena, tia vola, mpandoka tena, tsy manaja raisy reny, tsy manaja izay masina, mpanontolo fo, mpandoka tena, tsy misaotra, kirina, tia fafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra, manana toe-panaraka an'Andriamanitra fa mandany heriny, mieboebo. Zany zao zavatra misy zao, andro sarotra zao. Ary tsy ovy io fa mandeha amin'ny faratsiana foana, fa zao ny tompo mahalala ny azy. Ary rehefa nandray an' Jesosy ianao, ary rehefa Jesosy no mitazona anao, mihazona anao hatramin'ny farany izy. Fa ny safidiana foana hitoetra amin'ny famasinana, hitoetra amin'ny fahamarinana, hitoetra amin'ny tahotra an'Andriamanitra.